Tompolasy tompoko vavy ankasitrahana feno ny fiarahanao fahitalavitra matv amin'izao takariva izao manolotra ny araba manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao itao fahitalavitra matv hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny vaovao nisongadina tamin'ity androandroany ity isany amin'izany ohatra ny fiovan'ny vidin'ny solika eny amin'ny tsena eny amin'izao fotoana izao ankoatran'izay hoentina amintsika ihany koa ny tsy ara-tantara tao anatin'ny fihetsiketsehana ny tanterahana tamin'ny voalohan'ny volana aprily tany amin'ny taona raiky amin'ny fitopolo 700 tanoany ny lafiny sosialy indray dia hoentina amintsika ohatra ny fiatraikan'ny fidirana tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana mangatsika izay miteraka aretina samihafa indrindra ho an'ny zaza madinika araka ny fanambarateo zany dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany nahitana fiovana indray ny vidin'ny solika ny sasakalina lasa teo ny gazoal sy ny solika fandrahitra dia nahitana fiakarany raha toa kosa ka fidinan'ny vidiny no hita tamin'ny lasantsy toy izao manaraka izao ny fanadiadina. Nahitana fiakarany ny vidin'ny gazoal sy ny solika fandrehatra nanomboka tamin'ny sasakalina teo. Roapolo sy eninjato sy 2 ariary ny gazoal raha toa ka 700 sy 500 ariary izany ny volana lasa. 20 sy 700 kosa ny solika fandrehatra raha toa ka 700 teo aloha izany hoe nahitana fiakarana 20 ariary. Ny esansa kosa dia nahitana vidinany 50 ariary ka lasa 10 sy 203 ankehitriny raha toa ka 7 sy 303 izany teo aloha. Na dia misy aza izay vidinan'ny esansa izay dia tsy mbola isy fiatraikany amin'ireo mpitondra fiara karetsaka izany. Manana avantage amin'ny mba izy midina zany nevana zany ara dia kely koa milatsaka amin'ny prix-ny dia tsy dia misy fiatraikany loatra zany ohatra zany mba tombo mba hitanay hitany any le izy fa kely any hita amin'le izy tsy dia tena hita eo mivaingana be zany tsisy fiatraikany eo amin'ny viny sarany korsa zany tsy mbola misy aloha mbola tsisy hoan'ny korsa fanao ihany ny korsa fanao. Misy amin'ireo mpanjifa no mbola tsy nahatsikaritra fa nisy ny fiovan'ny vidin'ny solika. Tena sahary zao ny tonga amin'ny fotoana tsy maharaka mihitsy. Ny ministry ny angovo sy ny akoranafo dia efa nanambara ombieny fa tsy avy hatrany dia miara-miova amin'ny sasakalina avokoa ny vidin'ny solika eny amin'ny tobim-pivarotana lasantsy. Misy fandrefesana ny tsy maintsy ataony ny compagnie distributrice ny stock de carburant isaky ny station satria ilaina izany amin'le compte ny fampiarana ny compte-bola andry zareo zany ny comptabilité ny station tsirairay ka ny miankina amin'ny fandrefesana io zany no fanaovana kajikajy ny vidin'ny lasantsy mbola en stock sy ny mbola ampina ateoriny ka tsy vita indray mandeha tsy vita ao anatin'ny ora anankiray na ora anankiroa zany fa rehefa misy toromarika amena ohatran'ireny dia ny ampahany be amin'ny alina zareo no miasa mihitsy miasa tsy ankijanona mihitsy mba ho tanteraka ny ampitsoniny zany hoe androany mangiran-dratsy ny vidin'ny solika vaovao. Singa maro raha tsy aivina no mamaritra ny vidin'ny solika ankoatra ny vidiny antsoina hoe prix de référence frontière dia misy ihany koa ny sara-pitaterana sy fitehirizana eo ihany koa ny fitsinjarana azy ary ireo etra sy aba samihafa.